an'izay rehetra malalan'Andriamanitra sady voantso ho masina ho aminareo aneny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Izao tsika dia hiara hitsangana manao ny hira azakazaka masina.
miary vavatsika. Ry Andriamanitra ray zanaka fanahy masino miantso anao izahay, midera sy mankalaza anao izahay noho ny fahatsaranao, ary tsy takatry ny sainay ny fahalehibiazanao. Noho ny famindraponao no mbola mahatoy izao anay, mbola mahazo tombon'androm-pahavelomana izay omenao maimaimpona ho anay tsirairay avy. Misaotra tompony amin'ny fitantanananay tamin'izay rehetra efa lasa, ary mbola nitaominao indray izahay mety an-tranonao ankehitriny. Mankasitraka indrindra ny mbola nitantananao ny sampana mpanazava sy tia FJKM. Misaotra ny amin'izao alahady izao, tsapanay ny fiasanao sy ny fitiavanao, mbola mampijoro sy mamelona sampana mandraka ankehitriny. Manatrefeny tompo amin'izao fotoana izao, ary mangataka ny fanahy masinao izahay, ameno ny fanahinay tsirairay avy, mba hampifantoka sy hampianatra ary hitahiry izay rehetra ho raisinay eto. Apetraka feno eo ambany fitantananao ary izao fotoana izao, ka izay rehetra ataonay eto dia ataonay ho voninahitra ny anaranao irery ihany. Anao ny dera sy ny voninahitra ary tompo mpanjakanay. Amen. Retsaka ny ankizy ny tanora. Efa nisy didy maro be nomeny tany aloha tany, fa teto kosa dia didy vaovao indray no omeny. Rehefa nanome didy Jesosy dia tsy hoe tokony hifankatiavanareo, fa hoe mba hifankatiavanareo. Izany hoe tsy maintsy atao. Ilay didy nomeny Jesosy zany tsy maintsy atao. Eto zany ny ankizy sy ny tanora dia tsy tokony an'inona, tsy tokony adiady, fa tokony hifankatia. Raha namono namana ianao, nanapalahelo ny namana, nanankarana ny namana, nanankarana ny hafa, dia inona natao? Tokony mamena azy ary miverina ny namana aminy indray. Mifina aminy dia mamela ihany koa azy. Fa izany no sitraky Jesosy. Raha tsy mifankatia isika dia maninona Jesosy? Malahelo. Raha tsy mifankatia isika dia malahelo Jesosy. Ary izany ary dia aoka ho tian'ny namantsika sy ho tian'ny hafa isika. Andeha hoe iarahantsika mamerina ny ten'Andriamanitra teo ao amin'ny Jaona 3:13 andinin'ny 5:30 tapany voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy, ny vaovao nomeko anareo dia mba hifankatsiavanareo. Hivavaka isika.
Jesosy ampisotra satria nomenao didy vaovao indray izahay tamin'ny tian'ity dia mba hifankatiavanay irao ny fananao masina mba hitoetra ao anatinay ahaizanay manantanteraka izany ka ho tiany namanay izay tahaka ny tenanay. Sotra Jesosy ary amin'ny anaranao nanaovana ny vavaka. Amen. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka ny Jaona toko 13 ka hatramin'ny 15 ary faranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily ho an'ny Efesiana toko 4 ka hatramin'ny 13 rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Didy vaovao no meko anareo tena mba hifankatiavanareo. Eny, aoko no tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantarany olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Koa esoly ny lainga ka samy milaza ny marina amin'ny namany avy ianareo rehetra, fa samy isany momba ny tena namantsika avokoa isika. Tezera fahazavanoto, ary aoka tsotratra masoandro lentika ny fahatezeranareo, aza manome fitoerana mandevoly. Aoka izay nangalatra tsy hangalatra intsony, fa leo kely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanana
mba isoeny izay tsy manana aoka tsy anaoko ny vavanareo izay teny maloto fa zay tsara fampandrosoa araka izay tokony anaovana mba azahoany meny fahasoavana ary aza mampalalany fanahy masin'Andriamanitra izay nanisena tombo-kasianareo amin'ny andro fanavotana esory aminareo ny filentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitavatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lompo rehetra ary aoka samy alemy fanahy amin'ny namany avy anareo rehetra ka ifampianatra sy ifamela eloka tahaka ny namelan'Andriamanitra nelokareo ao amin'i Kristy. Amen. Lampitombona ho aminareo ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'ny fahalalana tsara n'Andriamanitra sy Jesosy Kristy tompontsika. Miarabako ny mpianakavinona ao anatin'ny sampana mpanazava stily no ny amin'ity fotoana manokana ity ahatsiarovana antsika manerana ny sahan'ny Efijekely. Ny filazantsara araka ny jaona toko 7:10 ny andininy 4:30 sy 5:30 no iarahantsika amin'izao fotoana ny toriteny izao ary dia antenaina fahamoky zavatsoa antsika tokoa ny tompo ny amin'izany andin-tsoratra masina voalahatra izany. Avakina ny andin-tsoratra masina dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo eny aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona fa mpianatra anareo raha mifankatia. Amen. Naratra ny fifankatiavana eto amin'izao tontolo izao ary voamarika fa mikorosy zany. Mainka moa rehefa niditra ny arety mandringana nanomboka ny taona 2024 raha ny teto Madagasikara satria tsy nandratra fotsiny zany fa namela olatra teo amin'ny atao hoe fifandraisana sy ny fifankatiavana ary voatohina tamin'izany ny fiainan'ny fiangonana. Tamin'ny andron'i Jesosy ny teny an'izao andin-tsoratra masina izao dia manodidina indrindra ny alaka misy masina taorian'ny fanorenany ny fanasany tombo. Avy ny sakafo dia ny teny Jesosy manao hoe didy vaovao no omeko anareo. Fa ahoana no ahafahantsika mitombo amin'ny fiainana izany didy vaovao ny amin'ny fifankatiavana izany aty amin'ny taona 420 izany hoe tokony ho 2000 taorianany nametrahany Jesosy an'izao didy
didy vaovao izao. Ahoana no hiainantsika an'izany? Toe-panahy araka an'Andriamanitra ny fifankatiavana. Raha ireto andin-tsoratra masina anankiroa reto no horaisintsika ho fiainana, dia izao no zavatra azo atolotra antsika. Voalohany, didy ny fifankatiavana. Didy ny fifankatiavana. Ny faharoa, alaina tahaka ao amin'ny Jesosy ny fifankatiavana. Alaina tahaka ao amin'ny Jesosy ny fifankatiavana. Ary ny fahatelo, famantarana ny maha-fiangonana, ny maha-mpianatra, ny maha-kristianina ny fifankatiavana. Didy ny fifankatiavana. Izany hoe raha apetraka Jesosy no hoe didy vaovao nomeko anareo, dia tsy mitovy amin'ny teo aloha zany ity didy ity aloha. Ary amin'ny mahadidy azy dia tsy maintsy tanterahana, tsy misy atakandro, tsy misy fanavakavahana, tsy misy adivarotra, tsy misy fepetra. Nahoana moa no hoe didy vaovao? Vaovao satria raha ny Levitikosy 7:20 ny filazanao dia manao hoe tsy avany na manao tahaka ny tenanao. Fa eto Jesosy dia mitondra filazana manao hoe didy vaovao nomeko anareo ny mba hifankatiavanareo. Ny Levitikosy dia manao hoe iza takina mba ho tianao tahaka ny tiavako ny tenako. Fa ny natolotra Jesosy eto dia ny hoe iza tianao ianao koa takina ho tia. Fifankatiavana fa tsy fitiavana mandeha ila. Isika rehetra zany dia fatorany zany fifankatiavana izany. Tena misy fifandrohizanao fa tsy hoe mandeha ila ka zay te ho tia ihany ny tia. Tsia, tsy maintsy fity mifamaly. Ifanaovana ny fifankatiavana araka ny didy napetraka ny tompo eto. Zay ny anankiray mahavaovao azy. Fa zay mahavaovao azy koa dia izy tondrona fa tsy asan'olombelona fa tena atosiky ny fanahy masina. Vokatry ny fanahy masin'Andriamanitra dia mifankatia ny mpianatry ny tompo. Asan'ny fanahin'Andriamanitra ny fifankatiavana. Ny Jaona 4:20 no milaza izany. Tsy amelanareo kambotsy aho, ankaty aminareo aho. Ary koa no hoe ny fanahy masina hampianatra anareo ny zavatra rehetra. Didy vaovao, fity mifamaly fa tsy mandeha ila intsony. Didy vaovao, ateraky ny asan'ny fanahy masina izay omeny ny tompo ny fiangonana. Ry havana malala, misy efa nanoroka olona matory ve? Dia fantany ve hoe nanoroka azy ianao? Ohatran'izay ny akamaroan'ny olona. Ny anankiray tena miaina ny fitiavana, fa ny anankiray toy ny olona matory oroana. Tsy mahatsiaro mihitsy izany ka tena tiana. Ary ao amin'ny fitiavana Kristy no hitarafana an'izany. Isika dia tena tiany Jesosy, saingy ny sasany mba tsy tenena hoe ny maro dia tsy mahatsiaro izany lanja ny fitiavan'i Jesosy izany. Tsy mifankatia amin'ny Jesosy isika fa miandry ny fitiavan'i Jesosy. Tsy mba manolo tena isika fa faly sitraka ny fitiavan'i Jesosy ihany. Jesosy dia manao hoe didy vaovao nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Didy ny fifankatiavana. Tsy azo ediam-barotra ny hoe indraindray komba tsy mifankatia. Didy tsy misy antony tokony ilazana hoe za tsy hifankatia aminy satria zao no antony. Sanatria raha tokantrano dia hoe za hisaraka aminy satria leobea.
tia tsisy resaka amin'izany atian'ny sehitry ny fiangonana mivelona amin'ny soratra masina didy tsy ilaina adivarotra tsy ilaina antahanta tsy misy safidy fa tanterahana amin'izay fotoana andrenesana ho azy anino ny fotoana andrenesantsika n'ilay didy vaovao ny mba hifankatiavana reo ndia ilaozana izay antony rehetra tsy mampifanatona ndia hodinganina izay hevitra rehetra tsy mampifankatia didy nomeny tompo atsika io miady varotra mba hifankatia bebe kokoa fa tsy hoe hiady varotra mba hiady kely indraindray didy ny fifankatiavana fa ny faharoa dia hianarantsika ao amin'ny Jesosy Kristy ny fifankatiavana hianarantsika ao amin'ny Jesosy ny fifankatiavana manomboka ao amin'ny vanim-potoanan'ny krismasy sika no hijery an'izany akatahaka an'izany atao hoe fitiavana tao amin'ny Jesosy Jesosy ilay nanana ny voninahitra amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy tany an-danitra dia nidina tetỳ an-tany Jesosy manatona mila fihavanana Jesosy ilay feno fahamasinana dia tonga manatona ny mpanota Jesosy manatona Jesosy ilay nanana ny ajany sy ny fiandrianany dia tonga miray betsabetsa amintsika izay tsinotsinona akory izany ilay fitiavana tao amin'ny Jesosy ho ny tapany faharoa aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa fa mijery koa isika ao amin'ny fiantsony Jesosy ny mpianatra nampifangaroany Jesosy tao no ny fitiavany ireo olona maro samihafa izany atao hoe mpamorietra nasainy nivondrona tamin'ny Simona Zelota ny Zelota sy ny mpamorietra dia tena sakay sy maso nanenjika fatratra ireo mpiasam-panjakana Romana namorietra ny Zelota ary maty Simona anankiray tamin'ny mpianatra natso ny tompo dia mpanenjika ny mpamorietra i Matio nefa dia natso ny tompo tao anatin'ny mpianatra 12 makatahaka ny tompo ao anatin'izany fampifangaroana olona tena mifanipaka ara-pihetsepo ara-potikevitra izany isika tsy maintsy mifankatia ny Zelota sy ny mpamorietra tsy maintsy mifankatia izay mieritreritra fa sakay sy maso raha mbola miditra ny varavara-piangonana koa tsy maintsy mifankatia didy vaovao no omeko anareo mifankatiavanareo ary ao amin'ny fanorenana ny fanasan'ny tompo Jesosy dia miteny manao hoe ny iray aminareo no hamadika ao amin'ny Jesosy koa zany dia tsy misy hoe za tsy miaraka amin'ny be tsara velatsia olona efa nandoavam-bola anolotra ho fatorana sy ho tsaraina ve dia mbola hiara hisakafo amiko ihany za tsy miaraka amin'ny olona be tsara velatsia sy mpivadibadika toandry Petera efa fantatro izao izy fa hamadika rehefa raha mbola tsisy akohany eny ny telo inona ntsony ny rahako amin'io Jesosy tsy zany nasainy ny mpianatra ary eo no hanambarany amin'ny fo mahitsy fa misy hamadika ato indraindray sika dia manao hoe za tsy mba hiditra sampana mihitsy fa metsara velatsia sampatia volomparasy fotsy zay aloha zao ny hita eto fa tsy zany na iza mety manana n'izany toetra zany ny fampianarana anankiray izay hoe petsay ho ny filazanany petsara velatsia na petsay be izy na petsay kely atreo izy aty amin'ny fiangonana tsy mba tany petsay atreo amin'ny fo mahitsy amin'ny fo madio tahaka niatrehany Jesosy an Jodasy sy Petera ny fiainana sy ny fiarahamonina aza manao hoe za tsy mihavana amin'ny petsatsia alaitsika tahaka amin'ny Jesosy zany fifankatiavana izany izay petsay alao petsay fa ianao salady vola tsy mihatsara velatsia anao izay hatsara velatsia avelao izy ihany sy ny fihatsara velatsiany
tahaka ny atrehan'ny Jesosy ny Jodasy sy Petera. Fa ao amin'ny toetrany Jesosy raha mijery manodidina ty Jaona toko 7:20 ihany isika dia ilay fanetretena. Ny fananana ny fanetretena dia mitondra koa amin'ny fifankatiavana. Ary io dia manamarika ny sampana mpanazava sy tily. Te hiady varotra mafy ny sampana mpanazava sy tily. Zay aza atao sampan'ny alefa tsony. Inona ny alefa? Mpiandri-parikina. Rehefa tonga izay fotoan-dehibe ny fiangonana na synodam-paritany na isam-pitandremana hatrany amin'ny foibe, dia tsy mivavaka ny mpanazava sy tily fa maninona? Mpiandry fiantsoana fiara, mpiandri-parikina. Raha eny amin'ny fiarahamonina zany mpiandri-parikina zany dia fantatrareo fa alefa efa maka misy ny tike alainy ery mbola maka koa izy. Dia voro zany tsika. Sady vosika any amin'ny fanefana ara-panjakana mbola vokotsika any amin'ny alefa. Fa sokajin'ny alefa tena manetry tena mba hirindrany ny fiainana, mba hifankatiavana. Nanetry teny Jesosy na nasa tongotra ny mpianatra. Tsy mampaninona tsika mpanazava sy tily fa izany mihitsy sika. Miondrika eo anatrehan'ny rehetra mba hanjakany ny fifankatiavana na ao anatiny na ao amin'ny fiangonana na eny amin'ny firenena. Fanetretena, fanompona ny hafa. Sika moa dia manana ny hoe faravakely indray mandeha isan'andro manao asa soa. Izany ny mpanazava sy ny tily. Asa vitantsika ve zany? Fa endriky ny fitiavanamana zany riavana. Tsy ny sampaty ihany fa isika kristianina dia makatahaka ny Jesosy amin'izay fanetretenany, fiezahana anatona ny hafa mba hifankatiavana, fiezahana mba hampanjaka ny fo madio mba hifankatiavana. Fangatahana amin'ny Jesosy Kristy mba hampianarana antsika ny fanetretena, androsoana amin'ny fifankatiavana. Fa ny fahatelo voalaza teo dia ny hoe famantarana ny fifankatiavana. Izany ho hamantaran'ny olona fa mpianatra ianareo raha mifankatia. Marika anankiray azona mahalala fa mpianatra ny tompo isika ny fifankatiavana. Raha mahita antsika izao tontolo izao izay mandany fisian'Andriamanitra na ireo ate, raha mitazana antsika ny mpanompo sampy izay mbola tsy tonga amin'ny faharesen-dahatra amin'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy, ny hafantarana fa mpivavaka kristianina isika dia isika mifankatia. Tsy hoe mifampiarahaba, tsy hoe mifandray tanana na hoe mifanoroka, tsia, fa tena mifankahazo am-po, mifampitondra ny mavesatra. Fiainana any amin'ny sampana tsirairay zany riavana. Fiainana aty amin'ny fiangonana koa. Tena asehontsika fa avy any anatin'ny fontsika manetsika ny tanana ifandray no manetsika ny fifankatiavana, ny fifanampiana, ny fiarahan-dalana, fiombonana any amin'ny lasy. Tsy fombafomba fotsiny satria mpanazavana tily dia ndao iombona amin'ny tsaramaso raika-poaka ifampizarana, tsia, fa tena fiainana andasy miainga any anaty fifankatiavana, fiombonana, fifampitondrana, fiarahana miafy amin'ny fiainana. Riavana malala, tena fantatra ve fa kristianina ianao raha mivoaka sy miditra ny tongona ambaravarany fiangonana io? Ny alalana ny mariky ny zavatra anankiray izay vidintsika dia somary avadik'izay izy ao amin'ny voziny, raha lobaka na akanjo. Ny alalana raha kiraro dia ao ambany faladia ao matetika ny mariky ny kiraro.
tena raha miditra lalina ka mba mamadibadika ny momba antsika ve ireo tsipiny dia mahafantatra fa kristianina isika, mpianatry ny tompo isika. Ny fifankatiavana no marika ahalalana fa mpianatry ny tompo isika, kristianina isika. Izay tsy mifankatia zany dia tsy manana ny marika maha-kristianina. Dia avaozy tahaka ny nanavaozan'ny tompony didy ny marika entinao amin'ny maha-kristiananao, tsy ny fitondranao baiboly, tsy ny fanaovanao folara ny mpanazava na ny tiry na ny fivondronana misy anao, fa ianao voamariky ny fifankatiavana. Ndreo ariavana ny afatra anankitelo hitondrantsika amin'ny fiainana ny jaona toko fahatelo ambin'ny folo, dimy fahadimy amby telopolo, efatra amby telopolo sy dimy amby telopolo. Tsaroa fa didy tsy azo endimbarotra nangatanandro ny fifankatiavana. Ianaro amin'i Jesosy Kristy izany ary ataovy famantarana vaovao ny fiainantsika mpianakavy ny volony. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Mivavaka isika. Indrezany hafalianay Andriamanitra fa naniraka ny mpanomponao ianao hitoroteny somafaly aminay. Misaotra ray fa voky zavatsoa avy aminao indray ny fanahinay. Misaotra fa manakarepa-soavana tokoa ianao ary manakamara aminay mandrakariva. Didy vaovao no omeko anareo ianao teny mba hifankatiavanareo. Mandidy anay hifankatia tokoa ianao satria avy aminao izany. Ampitoy ireo anatinay ny fananao masina mba haizanay mifankatia. Tsapanay tompo fampampianatra tsara tokoa ianao ary io fifankatiavana io no marika entinay eto anivon'ny fiangonana ny mahampirahalahy anay. Ry iray mifamindram-po sady be fitiavana mahatsiaro tsy tanteraka izay manoloana izany sitraponao izany. Koa mifony eto anatrianao mamindrafo aminay ary avelao ny fahotanay. Koa indro mandroso eo anatrianao amin'ny fanetreteny izahay. Mangahiay no ny ota izay vitanay. Nomenanay tokoa ireo didy maro izay nataonao tandremanay, kanefa indrisy no lafinay izany ary tsy no tanterahanay. Tsy mba tiany namanay tahaka ny tenanay izahay sady mampanjaka ny fifangatiavana amin'ny hafa. Ry Andriamanitra tsy toa, eno ny fivavakay sy ny fitalaonay aminao. Ataovy mahay miaina araka ny toe-panahinao izahay. Mangataka aminao izahay ry Ray Masino tantana mba hiara-mandeha aminao ka ny rano Jesosy Kristy zanakao anie no hanadio anay ho afaka amin'ny ota rehetra. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay aminao. Amen. Havana ho antsika izay miaiky tokoa ny fahotantsika teo anatrihan'ny tompo ary mibebaka marina tokoa mitsangana andreny teny somafaly atolotry ny tompo antsika ho famelana ny helotsika. Miaritsaka sika. Hoy ny tompo,
hitahiry ny famindrapoko ho azy mandrakizay aho ary fanekeko ampaharetiko aminy. Ambara amin'ny anaran'ny tompo fa voavelany elokareo no ny anaran'ny masina miderany tompo. Ho antsika izay voavela eloka dia andeha ambaratsika pahabe maso ny finoantsika araka ny fanekempinoana larana fahatelo. Mino an'Andriamanitra tsy toa aho izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fikara, Andriamanitra dia manjakatra, Amen. Oh
mivavaka isika. Andriamanitro, Andriamanitra fitiavana ianao. Tiany olona rehetra ianao ary tsy tianao izy ho very izahay. Mamy tokoa an'izany Andriamanitro. Ankehitriny ary Jesosy, mivavaka izahay ho an'ny sampana mpanazava sy levintsika na eto anivon'ny fitandremana, na ny eo anivon'ny synodam-paritany, ny foibe dia apetraka eo an-tananao. Misaotra fa zarazaraina samy hafa tokoa ny fanomezam-pahasoavana. Ampio ireo mpiandraikitra isasokajiny amin'ny fanabeazana ireo madinika ao. Ho mpiandraikitra mahatoky ka tanteraka ny asa fitezana sy fanabeazana izay efa nakinina taminy. Ny mpikambana rehetra koa io mba ho lasa olombanona sady vonona ka hifanasoa amin'ny namana sy ny olona rehetra. Ho tisy hanajany olona rehetra ihany koa ka hanjakany fifankatiavana. Toloro saina matsiro avy aminao izy ireny ary indrindra hamasiny mba ho masina ny toe-po sy ny toe-tsaina. Ireo komity mpivondronana ihany koa sy ny birao izay misy eto anivon'ny fitandremana dia taio sy omeo fahendrena avy aminao. Hitondra ny ankizy beazina. Hiatrika herinandro vaovao indray izay ry Jesosy. Apetraka eo an-tananao izany. Ianao no mahalavorary ny fikasana rehetra. Misy amin'ny namanay reto koa Tompo, izay ao anatin'ny tsy fahasalamana. Eny, mety eto izy. Misy any amin'ny hopitaly, misy any trano. Angatanay aminao ny mba sofana sitranana izy ireny. Tonononay sy angatana aminao ny fiainany ankonana tsirairay avy. Fa manavaka ny manompo anao ao anatin'ny maro ianao. Ampanjaka ao aminay ihany koa ny fifankatiavana ary ataovy mahay mitiny ny hafa izahay, eny na dia ny fahavalonay aza. Ny firenenay koa ry Jesosy dia akinina aminao. Ampanjaka ao eto amin'ity nosina ity ny filaminana, ny fiadanana, ny fifankatiavana ary aoka atahotranao izahay vahoaka malagasy. Eny, hatramin'ny mpitondra isan'ambaratongany ka hatramin'ny filohan'ny repoblika aza. Ko ny favakay dia tonononay sy angatanay amin'ny anaranao Jesosy Kristy mpamonjy sy mpanavitra anay. Misaotra Jesosy fa mpihainy vavaka ianao. Rainay izay ny an-danitra. Lahatiny sampaty ry havana malala ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Aoky rehetra ny jironareo, Luka 12:5-7. Ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Timoty 2:7 tapany B. Misaotra an'Andriamanitra isika sampaty fa nomeny hery namaky vakina ny fitoam-piasana 7:420 ary izao sika nahavita an'izay be fahasivy izao izay nitanterahana tao amin'ny synodam-paritany fahazavana Atsimo andrefana SP36. Isaorana ny Tompo ankasitrahany sika rehetra niombona tamin'ny vavaka. Koa ankehitriny mba ho fampandrosoana hatrany ny sampaty FJKM dia endro ny fintiny hafatra avy amin'ny foibe sampaty. Ny sampaty FJKM dia nametraka ny vina iombonana manao hoe sampaty etsim-panabeazana ho fampandrosoana ny fiangonana sy ny firenena. Ho fanatrarana izany dia aoka nanasorotra asa mazava ny isam-pivondronana ka ho voafaritra ao ny tanjona sy ny fomba fiasa ary ny fandaniana mazava. Ny fahaiza-mandamina tsara no entina miady koa atsangany koa ny voamera isahana ny sorotra asa isan-tsokajiny mba ho marina ny hoe zarazaraina ho samihafa ny fanomezam-pahasoavana. Azo atao tsara ny mandray mpikambana tsy nandalo fitezana skoto kanefa vonina ampiasa ny fanomezam-pahasoavana ananany ampandrosoana ny sampaty. Manoka fa sahavaovao miara-mandroso
jumelage ifampandrosoana atao fomba fiasany manao tatitra amin'ny fotoana voafaritra fanetanana mba ho fanomanantsika ny sampaty fohy be dia aza donona ny mitondram-bavaka azy sy mandefa ny rakitra isam-pitandremana eto am-pamaranana dia manetantsika ray aman-dreny ampiditra ny zanakitsika ao anatin'ny sampaty izay etsim-panabeazana mikendry indrindra ny an'olokolo zazalahy sy zazavavy tanora vavy sy lahy ho tian'Andriamanitra ka ho tonga vavolombelon'ny Kristy ho andry ny fianakaviana ary olombanona sy vonona hiasa eo anivon'ny fiangonana sy ny firenena. Misy ny sampana mavo anabeazanareo zazalahy sy zazavavy hatramin'ny 12 taona, zazavavy vorokely, zazalahy lovotao. Ao koa ny sampana maitso anabeazanareo zazalahy sy zazavavy 12 hatramin'ny 19 taona, ka ny zazavavy mpanazava, ny zazalahy tily. Hitao ihany koa ny sampana mena anabeazanareo zazalahy sy zazavavy 19 taona miakatra, zazavavy afo, zazalahy mpiandalana ary mpiandalana mena fify. Ny fotoam-pivoriana dia isaky ny sabotsy hariva na ny alahady hariva amin'ny 2 ora tolakandro. Koa mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra. Matio 7:20, 2:7 tapany A. Fiadanana ho anareo, ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. raiso amin'ny finoana ny tsodrano atolotra amin'ny anaran'ny tompo. Hitahy ianareo aneny tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny tavany aminareo ny tompo hamindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ny tompo hanome anareo fiadanana. Amen. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.